fonja tantara indromiaino nosoratany Noviandrianjaka. ireto avy no amelona ny tantara satry ny aina ny antsara Andrianarisoa ary Rianala Masoandro. Niaraka tamin'ny Aritoky Manda Hermanina Sandratiana ary ny mpanoratra nandrindra sy nanatotosa Noviandrianjaka nandray feo mandany aina. fangana lesy dia averenao ny toerana aloha le vavahady io so misy mahatsikaritra eto angany lisany dia etsy amin'le fasana goavana be etsy ny fotoana angana mba mpandimiana anakory eto ekipan'ny patron be reto ka aizy zany tamin'ny ekipako so aloha fa aferandray alina fotsiny ty fa ratsy zany dia anahirana ary tena mety hidiran'andro mihitsy alary ziva ary aleo am'izay lo miandry any zalahy eto ka mino fa efa matory zay le vendran-dah iny efa miray maraina koa zao ka tsara fidirana tato amin'ny simitery zay ka aiza ihany ary le vendrany reny olona efa adarana ka tsy nahazaka vaty ray reny kosa kay ary alefa sakafo moramora am'izay le rangolahy aiza moa le efa nalahidy izy amreto lesy le izy nytika zay fangana le izy dia avy ampidiro ato aingana so taitreo ihany le mpiambina mantsy zay ary aleo miditra dia averina katona aloha ny varavarana oay ary malalaka be ka iato sady to misy lalatsara goavana manasasaka ny fandrina-paty ny akavanana sy ny akavy tena mbola maimbo be ne ato zany nefa tsy maintsy le faty vo nasitrika telo volana lasy zay zany no anolonanyity faty vaovao ty de le ao indray hoentina nisotro ny aleko maty mihitsy raha ty ka hitany laoviana morizify de milalao faty ty hatram'izay saingy vola be ty ka tsy maintsy atao e avy lesy de apetrao eo aloha hijerenan'le faty ray so tsy izy mantsy no hoentsika mivoaka eto de aiza mireto zany le izy raso hoe manisa telo avaty amin'ny ilany akavanana de mifaefatra le izy ray roa telo ty zany le izy loza marina efa simba be izy zany andrasy fa misy soratra amin'ny lamby fonosany matomizely mahenika mbola ty le anarana napetraky patron be tany amin'ny hopitalika tiry zalahy de mba mailo isany fa mitratra mazava ety ihany sao mantsy anao fisafony eo le mpiambina ka zay voalosa fanganina tonga de batao de hoeto mivoaka fa za metraka io ray eto amin'ny toerana eto zay fangana ho a de andraso any ivenany ihany de aza piretina aloha ny jiron'ny fiara fa so misy mpiraha mandalo ary aleo bataina am'izay ndre kialakely andray mitovavy tsara tarety ianao ry matomizely rentika nefa de ato anatin'ny ray mimpimaso de tapitra ny aina jereo any ty akantonao fa de afera tahaky ninona loatra ary ny miketrehan'le dokotera teo iny de miafara am'izao famonon'olona amin'ny fomba feno abibiny zao jereo ny vatany raha tsy feno ratra sy mangana to ohatrany reny hoe ninjera tamin'ny antsana lalina mety efa misy fanolalana sy herisetra mangirifiry koa ary natao taminy ny tena mahagaga de
razana mpifamadihana. Atony dokotera teo aiza zany le razana ray teo. Raha nitoromarika aloha dia verina hoe any amin'ny hopitaly an'io alina no apetraka. Asa misy inona loatra ao anatin'iny faty iny dia averina ho didina. Raha ny fanambarana henoko dia toa hoe maty namono tena tampozina mahery vaiky maty mizely mahinika rehefa diso fanentenana tamin'ny fiainana satria mahaditra sy mampirafy azy loatra ny vatiny izay tsy iza fa i dokotera teo izay niketrika ny fahafatesany ihany. Nefa tsy izay ny marina fa toa voan'olona nenina natao zao koa. Aleo apetraka tsara eto ianao maty mizelona dia andeha fa tsy asa saina amin'izay mety nahazo anao. Zay dia mandriam-piadanana ry anjely kely tsy manatsiny. Fony ianao mbola velona dia ny fanandray foana ny masontsika rehefa mifanenany amin'ny hopitalytsika. Misy tsikinao kely izay tsy maty ao an-tsaiko. Mbola io no entinao namonjo ny fiainana mandrakizay io. Mahay nanafina ny fijaliana misy tery ny ainanao ianao ka. Veloma raha afako dia aza tsy indrindra fa iraky ny ahy. Vita daholo tompoko ny nampanaovinao ahy ka tonga anka ny valika sasara koa. Fa heveriny laha ty fa olona tsy azatokisana mihitsy ve za ty ry siva. Zavatra itran'olona ny fiheverany lahy. Aiza koa mo patron be ah. Tsy mihevitra anao fatritran'olona ka mendriky ny azo ny valika tsy amboako fotsiny ako. Na zany aza letsy e. Tsy elahy rery nge nirakirako fa tsarovy zay e. Mbola misy folo akoatran'ny lahy. Ary eo aza ny tena manao afera be noe lahy. Fa tsy manao zao fombany lahy zao mihitsy. Niary efa vita soa ny asa dia haiko ny mamaly soa ny hafa. Miala tsiny patron fa samy manana ny toetrany ny olona. Ho ahy manokana zao dia arakaraky ny fahalalako ny toetran'le olona mpampikarama no andraisako azy. Fa za zany amin'ny lahy manao ahoana ny toetrako ka. Aiky fa anananao ny vola sy ariana saingy raha ny seran'ny fanaovantsika dia tsy mbola ampy tsara ny ametrahako izay tena toetranao ka ohatr'izay mifandehany. Normalina be. Hitako ialahy samy teny tahaka an'izany. Tsy fantatry lahy marina hoe iza. Zany hoe efa nisy ampahany nahalalaka anao ihany nefa izay fiarahantsika volana vitsivitsy zay tsy tena ampy ahafantarako anao ko. Tsy midika nefa zany hoe ratsy amiko ianao na tsara amiko. Ka zao ary ampangino ny vavalina mipetsipetsiny io raha tsy te ahita loza amiko lahy. Tena niakatra ny fahatezerany ty marina. Aleo aloha langolangonina fa soa hanondrana eto. Iny ary tompoko. Efonako raha nisy fiteny nahatezitra anao. Tsy hoe raha nisy lety fa tena nisy e. Raha tsy nalako ny fona azy lahy efa nambanako pasipoleta mihitsy e. Dia sahanao ve tompoko ny anao fihetsika tsy voahevitra amiko nefa zany ka mahalala ny tsy ambaratelonao e. Ary atao miseho mihanan-kendry le ty ohatran'ny manao santazy a. Inona mihitsy ny tena tedavy lahy. Tsotra tompoko. Ny tampokaramako izay efa nampanantenanao ahy. Raha vola lesy ny lehilahy dia reny a. Reny rovy dia sesefo. Ohatra e. Tena nivadika biby ty marina. Ka inona ihany mianana ny lahy eo fa tsy alaina izay notaky lahy. Ka reo rehetra reo ve tompoko dia ho ahy daholo e. Fa manany any ve le bantile. Sa mihevitra ho vako mihitsy lahy ty. Tsy a. Raha nandinika tsara ianao dia tsotra ny teniko fa tsy nisy hoe nanany ihany anao ako. Saingy raha izay moa no andraisanao azy dia asa tsy indrindra tompoko. Ako mbola tsy vavan'ilay io mba tsy apitra ohatran'ny fahatezerako a. Aleo mangina so ahita zavatra eto. Zao no teniko amin'lahy siva. Iny tompoko. Raha tsy mbola nisy ny laka ao lahy dia efa faty miapatra tahaka ny fatin'ny loharany lahy tany am-pasany io lahy. Ary raiso ireo vola ireo dia lasy lahy mandeha. Misaotra tompoko. Dia mamerina amin'ny fialantsiny an-trano ny profesera. Odry. Fa manino ireo sasandreo no navelan'ny lahy eo e. Fokoanana daholo ange ireo e. Ka rehefa nanaisan'ireo natoraka ao dia niotra avy roa iny ireo ka tsy hakan'izay tsy mifanarahana taminao ako.
bandy atala mihitsy le bandy jiolany ely telahy jiolahy miaraka amiko satria manao ratsy tsia diso ianao patron tsy jiolahy velively miaraka aminao a olona nampanaovinao iraka de navita ny iraka ko andriamanitro fa bandy avay za re lahy ty e sao de misy fahatarana kely aza ny sailolahy zay veranao azy amin'ny patron fa ny any fifanarahana ihany ny tanterahako bon tiako nytoetra ny laka tsiron'olona manaiky be fotsiny fa olona ny adevitra na zany aza misy ahitsy kely ihany tahaka ninony zany tompoko mandehana aloha mandeha fa amin'ny fotoana manaraka ny resaky sisa lahy toy izany za ko ohatra misy miantso raha teo eny ary tompoko ainao ny larako de rehefa misy asa tianao ataoko de antsoy a ndana letsy e bandy be safa salama mademoiselle. Salama ianao. Ahoana ny ianao zay? Tsy zany fa mpiandry fasana tsy ambony azy ary ny raha n'olona ikomandy voninkazo faraveloma atao aminao zay io. Zany ve? Ka tara kely ianao zaniko. Za mantsy tsy mpivarotra voninkazo fa sendra miandro olona eto fotsiny. Fa eto akaiky ety ihany anie ny tranon'ilay mpivarotra e. Inelakela trano midina any ambany any. Tsy hitanao anga io soratra io? Oy, tena marina tokoa. Ary tsy tao an-tsaiko indray ny nijery an'iny a. Soa fa natorinao. Amin'ny sisa aza be eritreritra be sy lasa saina be tsony e. Inona zao no mahatonga anao ilazan'izany hoe be eritreritra ka? Ka vao nipita ny arabe teo ianao dia efa tsinjokoko. Saika voadona ny fiara mihitsy aza fa toa olona tsy mitombo-tsaina izany mihitsy ko. Mba lalina indray izany fandinianao izany ka? Fa ahoana? Diso ve za? Ka tsy diso ianao fa mahay mamina ny loatra aza ko. Finna nefa ny mahazo anao e. Toa tsy hitanao hatramin'izay lalako ombana mantsy. Tsy misy ka. Sady na misy aza ve moa dia andeha ho lazaiko anao ve zany? Mbola zaka zaniko. Mahagaga ianao. Toa olona efa mifampiresaka amiko ely zany nefa vo eo angentsika ny tafaresaka e. Enao anga zao vao nahita? Za mantsy mahita anao foana isan-kalilako. Mahita isan-kalina aho e? Tsy azoko. Ka za anie tsy lavitra fa eo akaiky ny fiasananao io ihany mipetraka e. Aiza amin'ireo tranoko avana lasa tamboho mamefy ny fasana fembenakireo ary zany ianao no mipetraka raha izany ka? Hitanao eo amin'ilay trano manga mifanandrify ny fasana fotsy-goavana indrindra io. Ao amin'ny faritra esanao io koa. Isan-kariva mivoaka eo an-davarangana eo foana maka-rivodrivotra. Dia mitazatazana anao matetika. Indraindray ianao mifoka sigara dia indraindray ianao mivezivezy manamorona ny sisym-pasana. Ay, ianao zany le zazavavy tazako matetika avy lavitra eo amin'io trano manga be io. Angamba? Tena lalina zany. Nefa ianao milaza fa miandry olona fotsiny eto. Everiko fa lafim-podiana nge ianao io zao e. Miandro olona tokoa. Nefa toa tsy ho avy ilay olona indrasako. Efa midimy mantsy izao. Lozako marina. Oy, tena lozako marina. Marina tsy taraika eo ilay olona naniraka fa ilozako vetivety aloha angamba ianao ka. Fa mpandevininona koa izany tonga arivo izany e. Tsy mpandevina ka mpamango fasana fotsiny. Voalohan'ny volana novambra mantsy androany dia tonga nahitra voninkazo ireo fianakavian'ireo. Avy lavitra mantsy zareo dia tsy nahavimbina. Fa angamo tsy rapitso ny tokony hanatitra n'izany voninkazo izany ka. Ie, tokony tokoa. Fetin'ny olo-masina androany fa rapitso ny fetin'ny maty. Saingy toa hoe tsy afaka hono izy ireo dia anionona anao an'izany fametrahana voninkazo izany ko. Ka mandehana faingana ary sao soraina eo izany olona naniraka anao izany e. Dia misaotra ary eza tokoa moa raha tsy mahadiso. Renty. Faly mahafantatra ny renty aho izany koa. Za kosa ny mirija. Dia toraka izany koa ary mirija. Dia manantena ny ahitanao indray aho izany raha riva. Mandehana rehefa hitantsika eo e. Mahazo koa ary veno mandro rosa
Ny zavatra nylazain'ilay tovavy tafarisaka tamiko teo tsy mitombony, nefa nakay zary le trano tazako teto isan'andro. To trano hafa tsy misy varavarana ny mamaritra lasa tamboho miaro ny toerana iambenako ato. Nefa ny hatramin'izay volana vitsivitsy ny toerako teto izay dia tsy kiaritro nisy trano manga sy varavarakely izay nanatrika teto Antsinanany Fitsiroko teto e. Mba hafahafa koa zany ka. Tsy misy afa-tsy tsy fasana manga be mifefy lavarangana itsy izao mitazako eto. Ny amboniny moa zany ny manga fa ny tapany ambany fotsy ranoray, ary tsy misy afa-tsy io ny fasana goavana ato. Amin'izay koa rehefa tazanina dia toa manana endrika trano izany le izy. Raha ny tantarany eo tokoa aloha dia tena nahagaga mihitsy. Nafatra ihany ny ranga lehibe ny tombiasiko teto fa isany tsy nahatamana azy io ny fasana io. Toa hoe misy tovavy mitomany izany foana ny avy ao anatiny eo. Zaho moa ny saina fa rehetireti-nantitra izany ka tsy dia taitra loatra tamin'izany aho. Ary hatramin'izay nahatongavako teto dia tsy mbola naheno akory an'izany trangan-javatra fahafy izany aho. Androany aho zao voagaga. Hevitra mantsy aho fa mifanandrefy amin'ny toerana io le trano miloko manga lazain'ilay zazavavy tamiko, nefa eto aho zao manantona akaiko kokoa. Tena tsy misy an'izany trano izany akory eto. Fa inona ary no anton'izany? Ny masoko feno tsy zatra sa nisy fiovanjavatra teto? Dia tanatin'ny ora vitsy ve? Ary le tovavy antsoina hoe Rentiko nanamafy mihitsy fa ao ny tranony. Fa maninona koa zany lohako zany? Tomelina be mivoraka be zany indre. Fa mifiry aloha zao ora zao e. Ohatray efa amin'ny 7 ora alina. Fa maninona koa ary no asa matahotra tamiko zany. Isan-kalina nefa mandeha manao fisafony eto aho rehefa amin'ny 12 alina iny to tsy mba misy tahotra akory any anatiko any. Zaho ty tena lasa vavy zany. Miritsy, maninona eo ianao? Avy aiza ny nipoiranao teo? Avy aiza hoana? Teto ihany aho ka efelany teto. Miandry anao iandrandra hijery aho fa toa variana be teo ianao. Ary toa eo an-davaranga-pasana ire ianao zany e? Fasana? Eno ako. Fasana ahoana? Aza ataonao fasana izany kosa ny tranonay ry Miritsy a. Sao dia efa te hatory ary aloha Miritsy ty e. Tena matoto ty tovavy mifanatrika amiko ty. Zahay voatsapako. Efa faty fa tsy olombelona. Fasana be io ko lazainy fatrana. Toa mitsaridina fotsiny ianao e. Efa fotoanantsika ny androany e. Motsy vao eo ianao ny resaka tamiko. Avelao andeka. Miritsa. Dia sanatriako ve tsy raharaha ianao e. Ianao ane izao mba olona faharoa milako fonjy e. Tena zay e vomino. Ty izany le tovavy nylazainy lenga lehibe mpianakavana tato hoe mitomany foana isan-kalina. Aleo mandefa lolo ty. Miritsa, aza velanao hikatra ato ny fanahiko e. Vao fonja tsy hafa miala ato aho. Mila fanampianao aho Miritsa. Inona ary zany lazainy zany rery razako. Voafonja ato amin'ity vasambe ty hono ny fanahany. Mikatra ao nisy ka mila. Manofy arangah. Miritsa, tena mitalao an-tanandroa aminao aho. Aza vely irery aho fa ampio aho. Tsia, aza mibanjina akory ianao ry tovavy a. Matoto ianao. Matoto fa tsy olombelona.
tsy afaka hifanampintsontsika ary avelao anjony lalako aho fa za tasononao ka mirija tsy mitazona anao a nitahotra ao mahatonga ny tongotra ao tsy afaka mamindra raha mibanjina ianao dia ho afatahotra mpanjino ane ahy e ataoko ahoanako mibanjina matoto fa hitako azy tampoka teo aza efa saika nanapitra ny aiko eo moa e sokafo ny masinao dia mpanjino a ho hitanao fa ho afaka nitahotra ao avy eo ary tena tsy afa-mamindra tokoa ane izany tongotra izany eny e tena tsy afa-mamindra rehefa minimana kibony masoko nefa ataoko ahoana ny banjina matoto miritra ampio a fonjeo a afao atao amin'ity fonja manakatra fanahiko ty a ka ino ary nefa no azoko atao anao e esory aloha ny tahotra ao e mpanjino ahy dia ho afaka izany za ialary miritsa voafoaty aza hitaka fa dia fa lobe no tazako ao nefa tsy maintsy manao an'izay teny alahy izany raha dia ho afaka madiodio etiko zay dia sokafo mora ny masonao Andriamanitro sokafy amin'izay e aza manana iahy ianao fa tsy hita zavatra fa koatra ny vatako tahaka ilay hitanao teny an-dalana fony harivariva teo ohatra fa toa tena le zazavavy hitako teny amin'ny arabe tokoa ty eny e tsy nisy nanombinana na ny fitafiny na ny vatany izy toa maizimaizina fotsiny dia tsy dia tazana firy izany hitanao izany miala daholo koa mitahotra fa toa nino ihany ny saiko hoe olona tokoa tia miresaka amiko ty nefa toa tsy mitombona mihitsy izany ka izy azy efa ny haiko fa avelo fa tsy olonako ka ahoana mbola matahotra ve ianao izao tsy matahotra intsony aka taitra be fotsiny aho ilay nahitanao teo fa anga tsy efa fotoanantsika ny anio e fotoana toa tsy izay angamba fa manao ny asako ako kanefa vahoatra be ianao tsy natazana araka ny natoroko anao e izay mihitsy hitako ihany ianao na saika tsy nino ary aho hoe tena ianao tokoa io ka manatona ary ety akaikiko e dia aza miay atsony ompinamana netsika sy ianao manomboka androany ataoko ahoana no hinamana aminao izay tsy olombelona fa na avelo matoto mirija rentonao anarako fa tsy matotona avelo araky ny antsonao anaty eo eny e ny fantatro dia tsy mitovy aminao a saingy afaka miresaka aminao mila mifanampianao ary mirija asa raha afaka ny anampy anahy ianao ndray lasa fangorahana ilay tahotra fianorooro teo izay rety mijery azy inona reno ataoko e iray betsabetsa aminy ve a ilonao anatin'ny tontolo misy teriny ahoana nefa no fiafaraka miritsy mba ampiore ahy e tena miangavy anao a fa mifanahako fa voafonja ato anatin'ity toerana embenanao ty fonja nikihatra ato izany ny fanahinao sy ny vatanao ny vatako indrisy noho ny vatako tsy adontsono ny mampikadra ny fanahiko tsy afaka miala ato fa nakaiza ny vatanao motsy milevina tao amin'ity fasana lasatrany fonena ny fanahinao ty andray miangatra ianao na sahaza tsy mahalala izay misy ny vatako fa angany fa na tsy mahalala ny rehetra ary reny dia inona indray no mbola miafina aminao izay anie ny angaviako aminao anampy ahy e teto ny nahatsiarovako fanahy tampoka fa toerana hikatrako izany hoe tsy milevina tao amin'ity fasan'ity izany ny vatanao tena tsy haiko ry miritra tsy voafarotra hatramin'izay hoe filevenany nofoko ny antsapako dia hoe efa maty aho efa fanafa tsy vatana saingy voafonja ato amin'ity toerana embenanao ty
Ka ataoko ahoana ary ny alafaka anao ato e? Miritra, mpiambina ihany sisa no azoko antoka fa nafaka an'izay ambenana. Ka ino ary no ataoko e? Lasa ho aho. Miritra, Misy manokatra izany fahafaty be izany fa avelako vetivety aloha ianao. Misy olona mitady hiditra ato. Nakaiza rendy teo? Na anjavina matoto marina. Ohatra lasa natahotra tampoka vetivety teo koa. Aleo aloha jerena izany zavatra izany fa rehefa te hiresaka amiko fa izy tsy fankahita ihany izay. Ka ahoana? Afa-po amin'izay zany lafa efa nomeko mivalika sasara lahy sady mbola niotrany tamin'izay nampanantenaiko alahy. Tena tsy naposika aloha le fikanareo e. Milaika, misy iny tahaka izany mba hiadana amin'ny bandy kely. Nefa zafaly ambony ihany e. Mbola mito mantsy ny aferatsika amin'ny rahalahy. Rehefa nandinika mantsy dia toa mila bandy be saina samasa tahaka an'lahy zao a. Ary aza tokisana tsara. Za neringa andriny efa niteny anareo hatrany am-piandohana fa niary efa nikena dia tanterahany ary tsy mivadika an'izany ny aty. Ka ahoana? Vonona zany lahy hiditra lalandalina kokoa. Tandremana eo fa mila heritsika bebe kokoa ny sera manaraka. Zay masisy rehetra any alefasy daholo hivadika vola ringandrina. Vonona ny aty. Ary tena masisy tokoa arak'izay lazainy lahy zay aloha le izy e. Ka mandroso ary aty ambany aty e, manaraha. Ohatray, ay ve misy an'ity lakavy ty ato e. Sady toa varavaram-by be izy zany. De karazana lala tsara lava be ny miditra ty. Aza tatitra aloha lahy raha ohatra ka maheno olona migodingodina ao ambony ao a. Tokotany migadra mantsy ao ka amin'izao mihitsy ireo vao mivoaka manao lakoro. Ay tokoa moa fonja be no ato ambony ato. Raha jerena ny ivelany dia mbola lavitra ny fonja ny trano nidirantsika teo patron a. Zany hoe efa lavitra ihany zany dia atsika tato raha izany. Azo lahy mihitsy saingy hiditra anaty vovy lahy ka tandremo sao manimba masona rato a. Inona ary ny tianareo kozina lehibe a? Efa ela lesiny dia davako bandy azo tokisana. Ary nitsapany toetra mpiasako ka elany voafantina hanampy ahy. Ary ho tanakavanako mihitsy e. Marina zany ngandrina. Tsika koa tsy mivadika amin'izay nahitana soa e. Mahatoky an'lahy zany e. Ino a? Zany tokoa fa misy migodingodina mamindra ao ambony ao. Tafiditra amin'ny toerany fonja zany ty faritra ty ary sekre be raha azoko tsara. Mety manao afera migadra ato zany ty ngandriny ty raha ny fahalalako azy. Tsy mahagaga aloha fa leriny lehibe an'ny fiembenana fonja ato e. Ary trano natokana ho an'ny lehibe an'ny fonja io toerana io. Manam-porofo zany sainiko zany reo jola mpiasany. Gadra vato daholo zany no avoaka ny mangingina amin'ity lala tsara be ity mba hanao afera amin'ny alina. Ka midira amin'izay ary lahy ato e. Mino Sy hoan'ity avavorony ity aloha mitavany lava sao mioka mandoa eo. Efa mamofona ihany mantsy ilay razana nofongariny latany ampasany io. Ay, mbola mahakasika an'iny ihany zay no le afera manaraka. Marina tsy efa tena simba be iny zay ngandrina. Faty ve lesy dia atahorana namongatra ny tany ampasana aza vitany lahy tamin'ny andro alinako zay izy efa ty amin'ny toerana azo antoka lay. Ka tsika nga moa matahotra ngandrina. Le fahasalamana fotsiny ny tandrovanako. Aiza re lahy zany e. Ilahy raha mbola miravira iny fahatefaloha be iniko eo dia efa torakovitra sahady. Tena maimbo be marina izany ry ngandrina. Tsy olana lesy zany a. Tapeny tsara fotsiny ny orona dia mandeha io. Ary nga ianao tsiditra fa za rery no ampidirinao ato ka. Fa inona fotsiny tiany anakaramako an'lahy raha hiditra ao a. Après ty jiro io dia misy fitaovana kely zay eo ambony latabatra eo amin'ny sisin-trano eo e. Dia ataoviny afera. Oka kosa aloha patron. Inona aloha le atao fa tsy kopy mihitsy ny bandy a.
tsotra lety zany fitaovana fandidiny reo amin'ny pilary eo de borao kibony io razana io misy vatsosarobidy ao anatin'ny kibony io ka alaifo ataovy matotra kosalingandrina ohatray le banty so every lafa mivazivazy amin'ny lahary za tena tsy azoko aneringandriny fa naninona nefa raha tany ampasana tany any zany no natao aza be kesikilialy etsy atao am'izay asiko ataony lahy moa toky an'laisan'izay raka raha ny ampasana mangina any laisany manao ny afera so every lafa tsy vola be meopapana za mivaleranyzay zavatra lailao eny fa le fatony solonany tsy azoko nyeringandriny fatona tovavy hafa ny nasainao naterinay tany de nysolonany tiray ity zany hoe afaka andro vitsy zany de hosolonany ray le napetraka tany raha azoko tsara zay mihitsy kely sy de zava amilala resaka saingy porofo amiko aloha fa tsy mivadika amiko lahy de zaraiko am'lany tsy ambaratelo rehetra kinonary no anaporofoko an'izany ringandrina atao fotsiny zay asiko ataony lahy zay fa lasa aloha afaka oraroa miveriny eo tandre mianatra manafina zay hitany lao fa misy kamera miafina ao hitako any amin'ny broko daholo zay ataony lahy eo vo raingandrina mahazo matoky ianao de zao misy trano fidiovany io ankilan'lahy io de sasao daholo reo vato sarobidy avoaka lao anatin'io razany io ok ary afaka misasa sy ny dio ela zay fa lasa enjany zany raha ikirakira faty aloha tsy olana amiko tonoko no asatsika teny amin'ny morga teny efa azo lazaina fa mahazatra fa ty afera masiso be ty ny mahagagako aleo ataony asa de hita eo zay toyany manahoana ianao tsy ianao moa le tovilany fito voninkazo tao amiko indray rivry ie izy indrindra fa misy ilanao anga mbola be asa mantsy aka tsy de afaka mitafahelako saika nisy zavatra nanontaniako anao fotsiny ka ianao mantsy tao mifankalala amin'ny sivana dahaka ihany siva ie hay ve anabavy ny siva ianao telona ny anarako ary zokoko zifa makasika azy mihitsy ny tedavako anao ay de faly mahafantatra anao aloha zany ko ie za koa torak'izay ka inona ary moa zany le ilanao ary tsy zanao fa roa andro izay izy ny synody niaraka tamin'ireo sakaizandro lahantsona hoe mikasitraka nga ie de ireo sakaizandro efa ela ihany ny sita asa fa roa andro talohany synodiny siva nga de saika an-tany aho hoe somba mahalala izay misy azy ianao tsy karotro ihany mantsy fa toa mipetrapetraka mitendry gitara sy mifoka eto nareo rehefa rivariva iny ihany tokoa tsy de azo lazaina hoe mpinamana zay fa voaingana no ny fankahalala za raha teo koa moa voaingana ny asa tato izany tovolahy-mora mifandray tamiko izy telona reny nefa de malahelo aho milaza aminao fa efa andro maromaro koa zay ny tsy nahita azy nandalondaloko zany ve de tena gaga mihitsy zay ka fa efa fanono fe aloha zao ziva aloha tsy mahagaga indraindray azy izy any mahajanga vo miantso anay fa maninona marina raha natsona tamin'ny findayana izy ka tsy nandeha efa roa andro any izay ny telefona nampiasainy ary reo namandrolaka toraka izany koa ka fony mbola teo azy ziva de efa nikarikazo rola zay fa tena tsy hita mihitsy izy io moa izy mademoiselle fa tsy hiverina eo ihany ve rehefa vity zay ataony ihany ohatray fa tsy ianao ve no antsony tovavy itsy io ambadiky ny fahasanamanga io aiza io tovavy manao bleu marine io hitanao io toa niantso anao mantsy izy teo de vo nitodika tany de niondrika izy ndraso aloha so de mba olo-kafa kosa aza ny hitanao ka izy amin'ireo vehivavy tsy lavitra n'le fasana tsikaritra ao reo zany reo mantsy zao ny olo leoko asa tao manadio fasana ary zareo fa esy andevina mantsy io ny ao rapitsiko ohatray tsy any mihitsy any ny tiako lazainy le eo amin'ny fahasanamanga hoa tena renty io miondrika ny kopaka teo io ary ahoana ny hitany ty tovavy ty any renty zay fa sasatra ny miandry ianao ty iziko misaotra re de mialatsiny tamin'ny fanidingelenana fa ahoana ary zany tena tsy mahazava amiko ka raha azoko tsara zany de mahita ny reny tokoa ny tovavy
nefa amin'ny fomba ahoana ka renty ane ka fanahy e, ary eo olona ireo koa izany mahatazana azy raha izany. aleo mandeha ka toa mbola mitoy ihany ty fahaverezan-tsainy ty tovolahy ty. Izany raha nasiany teny kory ny zavatra nylazaiko. Aleo aloha anontaniako any renty ny anton'izao ka toa tsy mino aho hoe matotoa renty raha izany. Lozako marina, lasa le tovavy afa-baraka fa tsy nasiako setriny akory ny fangatahan-dalana nataony teo. Miritsy, lasa saina be ianao. Tsy maninona ary renty Fantatra ane ianao fa gagy ny momba n'ilay zazavavy-ndresaka anao teo iny. Zay mihitsy, tsy haiko hoe misy olona natokana hitanao ary ve laza nahitanao mantsy izy teo ka zay no nahagaga. Iena ry Miritsy, izay olona nafaka amin'ity fonjy ity dia mahita ary anisan'izany izy raha nilaza nahita. Zany hoe tsy irery aho zany hanampy anao fa afaka manampy ahy ny tovavy iny. Mbola tsy haiko aloha e, le rangahy lehibe talohanao zao no tsy nahita, na dia niniko aza ny fanatrika aminy. Ny fantatro dia maheno ny ranomasoko fotsiny izy fa tsy mahatsinjo ny endriko. Zany ve? Saingy tsy mbola mazava amiko anie izay tianao ataoko e. Toa ny andro mitebiteby lava fotsiny aho. Indraindray anie toa olona daly izany ary renty. Miritsy, na za koa aza ny tsy mahalala izay ataoko e. Toa miandry zavatra ho avy izany aho. Ny any fantatro dia hanavitra hainao. Fa ny tiako anontaniananao ary renty dia izao. Ahoana ny nahalalanao fa mahita anao aho tamin'ilay orany eo anantsika teo amoron-dalana iny? Tsy misy nafantarako hoe mahita hainao na tsy. Fa raha tsaroanao dia ianao no nanontany ahy voalohany izay toerana misy ilay mpivarotra voninkazo. Teo no natsapako fa mahita hainao. Nilaza ho ny andry olona ianao tamin'iny. Iza ilay olona niandrasanao? Asa, mety ho ianao aho. Tsy haiko ry Miritsy, iny tovavy iny nitsapako mifanompy fijery amiko izany indraindray. Rehefa miditra manatitra voninkazo ato izy ho an'ireo olona mpandevina ary nanomboka nijery izay lalana alehany aho. Hitako hoe tsy lavitry ny toerana ifonjako izy no mipetraka ka sendranao Fa tsika anie ka efa nifampitazana matetika e. Ary ianao aza ny nahita. Ieny e, tsy laviko anie izany e. Za anie mahita izay hitanao rehetra e, fa ny olona fotsiny tsy afaka mahita. Ankoatranao moa izany dia iny tovavy iny koa. Nahitanao matetika tokoa. Izay lazaiko fa tena olombelona ianao satria naka endrika hatrany io fasana itoeranao io isan-kariva. Hay ny fijeriko ny namboarinao ifanaraka amin'izay eritreritro. Dia rehefa nampahiratiko alalany marina ny masonao dia tafahony tsika. Dia izaho lasa mpinamana. Mpinamana tokoa, mpinamana fahafa. Miritsy, ampio aho. Tena mila mifanampianao anie izaho e. Fa iny eo anatrehan'ny tontolon'ny fanahy misy anao moa izay efa havelomana keliko ry renty a. Zany ka tovolahy kamboty e. Fa iny tsy mahalala an'izay atsimo sy avaratra eto Antananarivo. Ankoatran'izay nametrahana moa izany. Ka tena miavaka ianao. Vitsy ny olona natao ahita ary manana tombony. Nitsapako fotsiny hoe misy zavatra indrasako anareo izay mahita. Ka aminao ary, inona izany no tokony ho ataoko? Mbola tsy afaka ny laza izay ho ataonao aloha za. Na dia nataoko aza mantsy izao tena mbola tsy fantatro. Ka raha izany maninona raha mila vonjy amin'iny tovavy iny ary ahy? So mba afaka ny ilomanao anatin'ny fitebitebeko mantsy izy koa. Isan'ny angatahako aminao izany raha sitrakao. Nefa aoka tsy hiteraka zavatra hafa indray ka nanasokajiany ny olona anao adala. Eny ary, aleo fa rehefa mahita an'izay hitako ve izy tsy hino an'izay maso aho. Tena manao sangratsy kosa nareo ringahandrina. Roa andro ny dinareo tao ambany niaraka tamin'ny faty fa lobe tao ny bandy.
Amin'izay raha nihinan-tsakafo mo maninona, zavatra kely tazonanaina verangano mba nasitrika ry zalahy teo amin'ny varavaranako. Zany le tsy natao hoe fizahatoetra, iveriny lafa ho azy mora foana moa ny toerany io tanakavanako. Ka tsika kosa neringaandrina tsy nifanaraka tamin'izany e. Mo tsy ora roa ihany no nampandrenesanao aho hoe tokony janonako tao, nefa 2 andro be zao miampy alina 2 ihany koa. Mafy alaka, de nanaiky mihitsy a, sady hitako fa efa tena zatra mitakosina amin'ny zavatra farany zay marikiriko indrindra lahy. Zedra nge reny nataoko an'lahy reny. Eny e, nareo moa zany tsy mino maty raha tsy avy mandevinako. Efa nilazaiko mialohany e zany hoe tsika indray tsy matahoatra faty zany, na de mitsangana eo azy io faty io tsy tsika mihitsy no natahoatra. Nareo no tsy nino amin'ny bandiko. Zao zany nareo vao minoko, ny ampy mivady sarobidy nasainareo nalaiko tao anaty kibolo le razana iny. Inoko fa tsy misy banga le nasainareo nomeko an'le olona tao ambadiky le varavarana nanatitra sakafo iny ka. Raha nisy banga vely ty tao de hevitry lafa mbola hivoaka ao amin'ny toerana io a. Eny, efa azoko an-tsainy zany ary fa nametraka ny fatokisanao tampoka ianao de apetrako ny zavatra rehetra mba inonao aho. Tsy mijanona io nefa va mitorina fera ary ziva, ary vao mainka aza mafimafy kokoanao reny no mandroa an'lahy. Andraso aloha ry ngiandrina teo a. Ziva indray tsy miala eto raha tsy azo ny valika sasarany. Hainao ihany amantsy. Eny le tsy a, aza manahy lafa ny valeran'ireny vato sarobidy reny no atokako karaman'lahy ao arin'ny afera manaraka. Oka mihitsy aloha ry ngiandrina zava. Ekeko fa tsy andany volaka nareo saingy aleo tsy hitambatra ny hafa araka n'izay mifanarahanako. Ka miankina amin'ny afera lahy amin'ny herinandro ny elity ny vola miditra amin'lahy. Sa ahoana, tsy vonina indray nga lahy? Ao anare zany, fa mampanantena nefa ianao fa valera be no menao aho. Fa mbola tsy nalala ihany vely ty lahy. Oka iare, aza vao miketrika manaraka ary de rovina nanomboka. Zao hoe, tsy avetrany de raikitra fa miandry kely lahy aloha. Zay mihitsy ka, aleo aloha mibandy hamonjy vodina mihitsy fa efa mikoropaka zay ny ao an-tanàna. Ka zao hoe, tia mitartasy ty ny toromarika rehetra amin'ny afera manaraka. Ka zao hoe, tia mitartasy ty ny toromarika amin'ny afera manaraka. Efa azo lasa ara-tsaina sahady angamba makasika an'ilay razana ray ao am-pasana. Eo vao zitra tsara le tao ambany vira vailay iny de aterina monjy ao fandrinany, de le ray indray no alaina makao ambany ary mitovy ny kandra. Ka inona amin'izany moa zany no mahasamy hafa an'le afiry, nefa vo eo ianao no niteny fa mafimafy kokoa. Ka zao hoe, mila mailo lafa mametraka ihany avan'ilay razana vao nampidiry lao io. Ohatray, ay ve, de miandry kely zany vao manao ny afera. Efa ao anatin'ny valopy lehibe iny dolo ny toromarika rehetra le tse. Ny andro sy ny fotoana ary voafaritra amin'izay goananao vanilany afera. Okay rangahy ngiandrina, voaray ny baikinao. Nefa mila vansa kely aho aloha mba ilazako ny any an-tanàna hoe avy ny kandra so mampieritreritra ny zareoko. Ohatray, aza manahy lafa efa ao anatin'ny valopy izy zany e. Tsy miala amin'ny karamanay akory fa hafa mihitsy. Zay fa mahazo mandeha amin'izay lahy. Misaotra ngiandrina, ho ela velona ane ianao. Misy iny tahaka ny lahy mba hanatevina zay efa matevina ao am-batako ao. Kinga sady mahay miasa ary manana fahasahiana aloha le ry a. Ngamba efa tsy ho lahy manana trikefa mihitsy. Nefa ao anarany mbola tsy ahitako dosie mihitsy makasika an'le ry. De nefa fetsy le ry ka. Sady manao irakirary fa tsy mila miaraka amin'ny hafa. Ry namany roa zay niaraka tamin'ny tato zao avy hatrany de lasa ny ambondrombe fa tsy nahazaka ny mena miravoravo ka mivadika tamin'ity ary tsy nisanginy mihitsy. Fa na zany aza mila mailo zao saka manafika io ty sivy ty ka. Fa taiza foana ho ianao ry zivany zao vao hita. Zay zao efa taiza ny tany tsy nandehanana iny tady ianao. Efa mila ho faty mihitsy iny ato an-trano. Inona ary ty mampikoropaka amin'ny bavy? Oviana ary tsika mivery zany. Zay angavo zaza mandady ka tsy ahita an'izay toerana hodiana ka. Ry ziva, aza de atao an'izany ty resaka ty. Ny tsy fantatrao ane de ny fahitana ny fatomika sy ry namany e. Tena najedaka ny deba zany Ramika sy ny akamany. Tsy misangy tokoa le rira izany. Efa ratsy ny saina vao nahita ny fatomika. Marina ve zany ry bavy a? Tena maiza mionona rangaha fa zay milahatra.
dia mbola ataonao vazivazy tahaka an'izany ihany ve izy ity ry Ziva? Efa saika maty eneneny. Angamba sangisangy mihitsy aminao ny fiainana ka. Nareo aza jereo tsorototra kory milaza fa maty raha mika nefa dia akizy nareoko. Zay indray ve nandeha hiala bala. Tsorototra ahoana ho ianao ka? Tsy hainao akory izay any am-poko any. Ny tena mampivarahontsana ny ry Ziva dia ny fisainana anao e. Mpinamana nareo kanefa le namanao dia hita faty. Ianao tsy hay hoe maty sa velona. De efa io rangaha mibandy fa aoka izay kozy bobaka izay hijanona any a. Averiko ihany fa tsy zaza mibandy ka verivery foana. Eny e, haiko izany. Dia ahoana ho ny izao nahita ny lazao ka? Inona moa natondra bofeo e? Ny feno mafy be fotsiny a dia nandeha indray ny moral makarary andoho. Vao mainka nampinareo le izy dia mahasosotra. Zana nene, nao ry Ziva. Ekeko zany ry telona. So dia mba misy vaovao hafa aloha akoatran'izany. Aza vao amiko tsara hoe inona onona faty Andramika sy ny namany. Tena tsy naposiko ry Ziva. Tsy hoe faly mifahafatesany aho fa raha ny fanadihadiana nataon'ny polisy dia tratra nangalatra izy sy ireo namany. Ary isany tena mampamafy azy zany ka tsy nahalatsahako na dia vongan-drano masitokana azy. Aiza, traingo zany ny afera ratsy nataony very bavy a. Ziva, lazao amiko fa tsy misy idiranao izay asa ratsy nataon-Andramika sy ny namany. Ary sao dia isany nanao fandrombana fasana nahatratrarana azy koa ary ty ianao. Kozy very bavy, fandrombana fasana ve? Dia inona nalainy zalata ao am-pasana raha izany ka? Valio aloha ny teniko e. Tsika koa ve dia hanao an'izany ry bavy a. Kandra madio ny ataontsika fa tsy maloto. Asako, fa atao hoe izy samy izy ihany hono ny famonitra ny famotorana nataon'ny polisy any e. Kozy ve zany? Ie, angamba ny tsy fifanarahana raha azoko tsara. Fa raha tsy fahafatesany mika, lohany mihitsy ny voatifitry ny balany tsy olana namany. Mila mailo lahy ry Ziva fa ratsy ty diby. Efa azoko atsaina ihany saingy efa tafiditra ka tsy afaka mivoaka. Aleo manao izay teniny sy baikiny fotsiny aho e. Fa inona indray izao no mahalasa sainanao eo e? Tena manany aminao ary Ziva. Aza manafina amiko moa ianao e. Aleo mibandy ry telona aloha hiala vetivety fa mbola misy zavatra ataoko a. Amin'ny manaraka tohizana izay resaka. Indray ariko. Aleo hitsapa terrain any amin'ny Merija aloha. Nanome toromarika ihany mantsy ny deba hoe nono fa mandady ny trampo. Aza mpiainao fitaitainana isan'andro ary renty a. Lasao sy ambarao amiko izay ataoko mba hanafaka anao ao anatin'ny fonjanao. Zoroko aminao fa olombelona nge a. Tsy maintsy misy tahotra ao anatiko ao. Merija, toa lantikazo ihany a. Lantikazo na tsy mpisarangotra amin'izay voafikitry ny sambany ka miandry izay andadisany. Sara isan'ireo be hery-saina sy be herim-po ianao hanafaka ny gatrako. Ka ahoana moa tsy halalanao an'izay ao anatiko ka. Fa na nge ianao e, matotoa, avelo, lolo, angatra. Ataoko fa tsy misy miafina aminao izay any an-tsaiko. Diso ianao ry Merija, na efa tsy isany velona tsony ary dia tsy natao hitovy lanja amin'Andriamanitra ka halala miafina sy ho avy. Raha haiko izany efa ela ny nisitaka sy niala amin'ny fonjako. Lalina indray izany ny renty. Dia lazao ary izay ataoko fa mila ho vaky ange ny lohako e. Merija, avela ho andeha aloha ka. Aleo za hialeto raha sitraka ao. Otry, fa misy inona ny renty a. Fa hoaiza ianao e. Motsy voanomboka ve ny resantsika? Raha sitraka ao avelao aloha hitsoaka sy hanalavitra anao vetivety. Ampianareo fa miravorana amin'ny vatako efa simba. Avelao fanako e. Manalavira aho fa aza manantona akory nareo. Renty a, fa ino ty mahazo anao e. Nalasa ihany izy marina. Fa misy inona reo arinako nto. Natahotra mafy sady lasa tsy hita tampoka. Ka izy izany ry Merija? Ziva, fa ahoana izao? Va ahoana le ty fa tsy azoko a. Tonga mamangy anareo ve mibandy dia izany mba handraisanareo azy? Na zay ely izay tsy niaona anazy avela izy dia izao ny fandraisana ny akama. Ka ny fahatongavan'izay tampoka nge ny mahagaga.
amin'izay ho rehefa maizina be tahaka an'izao. Fa ahoana ka? Mbola misy ataonareo anga? Nefa jereo nareo tomitodika fotsiny eto tsy manao ninninina. Sady nitsofoko ve ny lalidalovana teo sa ohatry ny eniko niresaka tamin'ny olona nareo a? Nefa tsy misy afa-tsy nareo ny hitako tetiko. Zany Tsy nisy olona teo ka? Za ihany. ka zay ane ho ay e. Inona aloha le tianareo lazainy amin'le hoe fa ahoana e? Ka tsy zany ry fa ny tsy fahitany anabavany sehansy nandritra n'izay fotoana izay. Nefa io se tonga avy any avy hatrany dia taty amiko no nifantana. Zay anie mahatalanjona. Ay ve, ny bandy lesy raha mirija tsy zazakely a. Mahay mikandritsika. Sady ny kandratsika tonga de bobe rehefa misy a. Misy tery amiko koa zao. Tonga de tsy hita fa nanjavina tamiko rento vao nipotra teny ambavahady siva. Ary hitako nisy tahotra goavana koa tao anatiny. Lazay mihitsy aza moa fa amp'izay fa mirafiranareo ny vatako efa potika izay ozy izy. Ao tsara ve aloha nareo raha mirija, ha? To lasa amborona beko. Sa melikely analahalina aloha tsika amintsamina. Sikara omena raha misy fa zany toaka izany zao. Tsy tiako hiditra ny vavako tsony ka. Gazany ary. Fa zao ny tena tongavako lesy rekama. Saika haka renseignement kely mibandy de mba mila fanampiana avany aminareo e. Mahakasika n'inona aloha Ka mombamomba ny fahafatesana lesy ry miritra. Mombamomba ny fahafatesana? Fa mombamomba ny fahafatesana Na koa fa ty tsy azoko. taitaitra be ty lesy amlamina aloha. Ka tena tsy azoko mihitsy ange zay tianyseho lazainy e. Fahafatesana ahoana? Fa angatsy ety amin'ny tontolon'ny fahafatesana ilahy zao ka. Jereo, zay taza amin'ny masony lahy de fasana. Tanam-bokovoko. Motsy resaka fahafatesana zany no ato. Ka mazava ho azy ange zany ry se. Fasana no ato. Saingaza diny fa ny velona ny miandry ato. Ankoatr'izay tsy misy azoko tanterina ny resaka fahafatesana. Zany a? Eno a. Azo lantoka ve fa tsy misy azony latanterina mibandika, ha? Inona ary ny tiany ty sivy ty lazaina? Tena tsy azoko mihitsy aloha hatreto ka. Zany efa mino fa elahy zao mahalala tsara ny tena vizotro ny lalao aty akianja ny fahafatesana tiako. Tonga ary se de lasao zay tiany se lazaina. Tena tsy misy azoko mihitsy very a. Aza manolakola ny resaka. Ka zao hoe, ny sery zay ao ka mila fantarina tsara aloha so ampiditra andro. Asa mety avy ety amin'ny fasiny ety ny ahalalana vaovao mialoko. Ka raha azo atao de mety irosoana fa raha misy ahialy izy de mila manao planina hafa mihitsy. Le izy mantsy sera masiso ka so mampigatra. Fa tonga kosa aloha de boby. Ka inona moa nidirako amin'izany ry se a? Nareo ve tsy mba maikan-kareny? Iza ndray no mbola hita veravera amin'izao fiainana mafy zao. Tsy azoko. Ka mivazony zalaza efa mampirisika hoe andao anakarenako. Nareo ndray ve ny tsy hovonina? Sady le izy anie tena mila ny fanampinareo e. Aleo aloha zava-tsara ny resaka ary ziva fa tena maizina amiko zay tiany se lazaina ka. Tsotra lesy zany ry bainina. Ty anakarena ve nareo? Andao raha hiaraka aminay. Ka hiaraka aminareo aiza nefa e? Miserako. Sady tsy de mandreraka ne le sera ry bainina e. Eto an-tanànanareo eto ihany no misera de mandray boby matevina be nareo. Fa resaka inona nefa le izy e? Trafika nafaty ry zany ry a. Manondrana faty. Inona tsara hoe ry ziva? Zany e. Efa mpanao an'izany asa zany matoa tsy rototra akory ny laza amiko. Ziva ne lesy tiry bebe. Matoa za naka hevitra taty amin'lahy de elahy zany ny tena itokisana. Sady nareo koa ve hoa tsy mba maikan-kareny e. Aiza rangaka ny tanàna maty ane zo indrasanareo zao e. Valala voatangonareo zao. Ohatray valala mpiandry fasana mantsy e. Ka le zavatra ho ataon'ny se mihitsy anieny tsy manavanana. Nareo ngamo anao inona ka? Manome vaovao mahakasika ny ety fotsiny nareo. Asa
so dia efa nisy aza zao nanao fanadiadiana mahakasika an'le razana efa nafindranay tatiko. Zahay vao mazava amiko. Ziva sy ny namany zany no antony mahatonga ny rento voafonjato. Lalana ray ahafahako mamantatra ny tena marina zao fa aleo idirany ty mba hanafaka ny renty. Ka inona aloha ny azo lambara amiko e? Rehefa tena namakafaka lalina zary ngy andriana dia to azo raisina fa tsy mitombona ihany ny ahiahanao a. Tsy misy aloha hatreto. Tena tsy manana ihany fianakaviana mahakasika an'le razana nafindra toerana. Saingy tokony averina faingana ao amin'ny toerana le razana vao nolalovina teo iny, ary esorinao amin'izay le zavatra napetraka tao. Aza maika aloha elahy, mbola tsy ampy mantsy fe-potoana anongarana n'iny eo fa mbola misy fotoana endrasana. Ary zadiny lava misy fepetra tsy maintsy noraisana ihany koa anie mahakasika ny fikarohana azy reny. Ny fianakaviany tsy maintsy hitady izay nanjavonany, ary any am-pasana ny ihany ny tsy hananan'izy ireo ahiaho safaina. Zay no antony ametrahana azy reny ihany. Ary na tsikaritra polisy tokoa za teo nivoaka avy aty aminao a. Fa misy inona ngiandrina? So manafina zavatra amiko ianao ka anilika ny rehetra ty amiko raha sanatria misy zavatra mitranga. Miara-milevina letsy rehefa maty a. Aza atao vazivazy ry ngiandrina lehibe fa so andozy ty zavatra ty a. Inona raha mampatahotra lahy? Moa ve tsy voateo elahy no nilaza tamiko fa tsy misy ahina ny resaka any am-pasana? Ary aza manafa rehefa any tsy ahina dia tsy ahita ninonino eo ry zareo e. Dia iteny venao hoe dia iteny venao fa iolakavy hanafenana ny porofo rehetra io aza tsisy mahalalaka. Ary raha izany nahoana ny tsy avy hatrano dia nataotao ny razana fa alefa any am-pasana raha tsy misy mahalaloka. Azafady Fa ahoana ngiandrina? zanga ny teny hoe en sécurité ao ka tsy miafina manam-pahefana io lakavy io, tsy azo hitazonana ninona amin'ny ora tsy misy asa mandeha. Ka zay eneny tsy azoko ry ngiandriny, motsy porofo ve ny ao? Rehefa zavatra rehetra nanamarika ny fandalovan'ny razana tao mety ampangaina anao a. Kalme lahy efa tsy misy razana zany tsono fa efa madio ny afera. Zany ve? Fangany isorona tao le razan'le tovavika. Efa tsara levenina letsy izy a, efa nafindra ny ekipy eny amin'ny toerana namongarany lahy azy. Ka nahoana ny tsy fantatra akory zany ry ngiandrina? Motsy za ihany no tokony hamerina azy eny amin'ny fasana nanitrihana azy. Fa sanga moa fanaraka tamin'lahy tamin'izany ka sady zareo fa tsy elahy rery anio ny ekipako e. Zay vitan'ny lahy ihany no nomeko an'ny lahy ataony lahy. Ka lasa ny zalàndray aneny zay tokony ho volako ry ngiandriny. Mbola be lesy ny sisa fa za manà. Tsy azoko kely dia nga moa tsy tokony nivongarina tao le razana iray vao nasitrika eo io rehefa hamerina ny ray iny. Bon, zay tokoa saingy tonga sy lirangy amin'ny polisy e, dia tsy maintsy naverina any amin'ny toerana misy azy le razana tao. Fa le ray kosa tsy mbola azoko tiana raha tsy feno ny fepetra. Hatramin'ny komandy azy endrasana ho tonga vao kitianao iny a. Fa zany eo ihany e. Misy afera ray tsy maintsy andrahako an'laina amin'ny hôpitaly ka avy tao faingana. Mahakasika n'inona zany ry ngiandrina? Misy razana ray izay ao amin'ny tranompaty ao, tiako raha lain'ny lara alina. Oka aloha ry ngiandrina, mba omeo fanazavana amin'ny bandy alohan'ny anaovana ny afera e. Efa nifanaraka tsika fa tokony ho zoko ny alalan'ny zavatra rehetrako. Eny e, ekeko zany saingy efa nampiakariko ny toeran'ny lahy ka rariny raha fantatra n'izay tena fototra ny zavatra tao e lahy. Misaotra anao ry ngiandrina ny amin'izay a. Nefa ka zava-tsara aloha zay tokony ho fantatra ilay ihany no azoko lazaina. Ampy izay ry ngiandrina rehefa misy hononany saiko fa iray antoka sy aina aminao sy ny fikambanana. Nefa mila mifanodinitsika fa zay mivalika dia fahafatesana avy hatrany no mahazo azy. Aza manahy ianao ry ngiandrina, efa nisotroany ity dia tsy maintsy gohana. Zao ary aty ambony aloha dia aoka zava-tsara ny sailay fa tsy mamono olona. Ary tsy izany manapitra an'ireny razana vira virain'ilaisan'ireny fa olona efa trahadozana matin'ny aretiny ireny. Fa bon, akoatran'izay mivalika amiko moa zany e, fa ny tanako tsy mahavita mandatsakaina. Zany hoe mividy razana any amin'ny hôpitaly zany ianao. Inona indray lesa moa tsy vita amin'ny vola, saingy tsy amin'ireo avany fa amin'ireo mpikarakara faty. Ireo razana tsy misy maka mandritra ny fotoana ela no alaiko,
ary ametrahako ireo rena sarobidy izay aondrako atsokosoko. fa nga tsy mety raha tsy hafenina fotsonytsotro zao ringandrina. Tsy takatra sainila tokoa moa zany ny polisy sy ny voler eto an-tanàna eto. Efa manana fitaovana manokana hijerena sy anarahana an'ireny arena kibony tany miafiny ireny ny fanjakana amin'izao. Ay, Indrindra ho anay mpisehatra amin'ny fitandrahana. Ny any mamono ny famantaran'izy ireo sisa dia any anaty faty, izay misy singa tsy mampafantatra ny fisiana anaty vatana anankiray. tena tsy takatro mihitsy ka. Kanefa rehefa miala ao ve tsisy ahalala ihany ka. Ka izay ilay fimpitoana ametrahana azy any am-pasana letsy. Ny antony ray tsy ametrahana azy ato an-trano indray dia noho ny fikarohana ataon'ny fanjakana ary mety hisy sava amin'izany. Ka raha azoko tsara zany dia misy fetra ny fanaraha-maso anao. Izay indrindra. Fa sao hoe rehefa nanao fanadadiana dia misy bandy mahalala ny latsara eo amin'ny hopitaly eo. Asa mpiara-miasa milanga. Izy zany ringandrina. Tsy haiko ny anarany aloha e. Mandehana fotsiny fa avy hatrany dia izy no amin'ny alan'ilay razana ireo entin'la makaty hatrano. Voaray sy be. Eny ary fa avy hatrany dia hanatanteraka ny asako. Fonja. Tantara indro miaino nosoratany Novy Andrianjaka. Satry ny aina, ny antsara Andrianarisoa ary Rianala Masoandro. Niaraka tamin'ny Aritoky, Manda, Hermanina Sandratiana ary ny mpanoratra. nandrindra sy Nana Totosa, Novy Andrianjaka, Nandry feo. Mandany aina. Fonja.